Ao anatin'ny sosialy kosa indray dia tsy ny baolina kitra ihany sy no manavanana ny Christian Kely mpilalao tao anatin'ny ekipa pirenena fahiny fa dia nirotsaka tsehatra mihitsy moa ny tenan'izany hanampy ny Tantsaha izay mpiray fiaviana aminy dia neny amin'ny tanànany Ambohibao Anteroka eny arahantsika ny akom-baovao. Afaka ny ayahin'ireo mpamboly eny Anakondro Fokontany Morondava Andranoro komina Ambohibao Anteroka ho an'ny taopambolem-bary taona 2024. Filaran-tany mirefy 80 hektara no saika tsy azony volena noho ny fahavakisany fefilo tamin'ny tondradrano teo. Noho niezaky ny fikambanana zanaka Anteroka amiray izay tarihan'ny Christian Kely nefa mpilalao baolina kitra tao amin'ny ekipa pirenena fahiny dia namboarina ary vita izany fefilo izany. Marina hoe mpanao baolina ary baolina tokoa no natoko fa ny zavadrehetra mila hay daholo. Tsika raha teraka tamintsika vao teraka dia nitomany no natsika voaloha dia niezahana mihitsy zany nidira taty ambany taty satria za tatsafa dia niezahana satria efa tokony natao efaela be ty fa tsisy nandray andraikitra mihitsy dia tsy maintsy nilatsaka tetỳ am-poteny nandray an'ilay andraikitra dia izay no natonga ny zavatra rehetrarehetra anisan'ny tanjona izay nieritreretiko mihitsy ilatsaka ty am-poteny satria raha nitonga ny dododo tany an-trano ireo vahoaka ireo dia tsy nisalasala ary kokolo foana hoe tsy baolina ihany nataoko fa resaka fambolena koa nataoko dia izay no natonga nalatsaka tsehatra mihitsy nandeha nakatya sy tao anatin'ny tanjona izay nieritreretiko mihitsy ny nasolo tanàna nasolo vahoaka indrindra amin'ny resaka fambolena sy ho afaka ikarakara ny fambolena tsy misy fitaintainana araka izany ireo mponina eny Anakondro amin'ity taopambolena ity. Ny tombontsoanay aloha amin'ny fahavitany fefilo eto Anakondro ity dia tsy tondradrano intsony zany ny fambolena varinay, fambolena legioma. Misy koa tanàna ivaiva izay ambanimbany toerana ireo faritra misy atsika hitantsika maso eto rehetra zany dia tsy difitra ihany koa ireo. Dia zay zany tena tombontsoa be dia be anay amin'ity eo amin'ny resaka fambolem-bary, fambolena legioma, ireo tanàna ivaiva ambanimbany toerana ireo dia tsy difitra mahazo tombontsoa amin'ny fahavitany ity fefilo ity. Firaisankina n'ireo mponina sy tompo-tanimbary ary ny fikambanana zanaka Anteroka amiray no nahavitana ny fanarenana ny fefilo. Taorian'ny asa dia nisy ny fiaraha-misakafo no fikepitapo-pihavanana ho an'ny daholobe.